Vavaka isika soatranao zay Jesosy no ny famindramponao lehibe isan'andro ka melomanao izao tobinao masina izao ary ansoanao anay ho aty andraisanay aina velona avy aminao ho dia mangataka aminao zahay ry Jesosy miseho aminay koa amin'ity andro ity andro vaovao zay avy aminao mba hananana indrindra zany fiainana izany ka hananana indrindra fanolorana ny tenanay sy toy izay fanatitra maty fa tena ho fanatitra velona tokoa ho anao Andriamanitray ka hanolo tena hiasa sy hanompo eny hanolo tena ka handray izay anao Jesosy tomponay hamelona sy hazonanay amin'ny fanomponanao dia tanteraho ny fampianarana koa zay atao amin'izao esory zay sy avy aminao ka ongoty faoka zay avy aminao rery no tonga ho fosy fananay sirairay avy hamelona sy hiazona ny anaranao Jesosy tompo amen. Faly miarahaba asika rehetra mahatratra izao isa-taona fa 3 zao eto amin'ny tobo lehibe Ankary Malaza Jesosy tombosika ho amintsika sirairay avy. Ny anjarako moa amin'izao dia ny fampianarana ny Timoty faharoa. Ny Timoty faharoa ny toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hahatra amin'ny fahaenina amby roapolo. Timoty faharoa ny toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hahatra amin'ny fahaenina amby roapolo. Ka ovakisika zany ireo teny ireo. Timoty faharoa toko faharoa ndiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zany zavatra izany no mampahatsiarovy ny olona ka anaro mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory zany fa mamadika ny mpiaino. Mahazo toa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana fahalaviro ny febedibedy foana fa mbola handroso amin'ny haratsia-panahy ihany izy ireny ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa shahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoan'ny sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra zay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany omem-boninahitra ary ny sasany halay mibaraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy. Efa no amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa manosira ny filany tanora fanahy ary miezaha mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'ny miantso ny tompo amin'ny fo madio. Fa mandava ny fanontaniana daladala tsy misy antony satria fantatrao fa mahatonga ady izany ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra mahay mampianatra mahalevitra mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy fangamba Andriamanitra hanome azy fibebana hahalalany tsara ny marina ka hody ny sainy ho afaka amin'ny fandriky ny devoly zay nanao azy sambo mibelona hanao ny sitrapony. Amen.
io zany ny ten'Andriamanitra anjarasika amin'ny ty maraina ity ka ezana ho azavana sotra sady fohy amin'izao fotoana izao. Ny endry zavatra zay hitasika eto zay avohitra avy hatrany dia misy sary ao, to takotakona ihany izy fa misy sary ao zay lazana fa misy trano lehibe ary ao anatin'io trano lehibe io misy fanaka samihafa ary zany trano lehibe zany dia misy fanorenana sy azozongozonina. Io zany tena sarian'ny saisika avy hatrany amin'ny famakiana anty fa misy miditra dia mivoaka kely izy amin'ny filazany azy fa mirindra sy milahatra tsara ihany ao ampovoany eo ny tena ilazany an'izany teny zany. Ka ao amin'io trano lehibe io no ilazana indrindra ny teny zay anjarasika ty hoe mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra. Amin'io trano lehibe io zay manana fanorenana matanjaka, trano lehibe zay misy fanaka maro ao anatiny ary manan'asany samihafa io fanaka io ary ireo fanaka ireo zay misy voalaza mazava sary moa homemboninahitra ary misy alaim-baraka. Ka ny antsoanasika amy alalan'izao fampianaran'izao zany zay nampitondrana ity lohateny hoe mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazaha toetra araka ny 5:10 dia ny hamantarasika indrindra zay anjarasika asa amin'izany trano lehibe zany ary ny hamantarasika indrindra fa olona zahainy toetra isan'andro sika amin'ny fanatanterahana zany asa samihafa anolorasika tena ao amin'izany trano n'Andriamanitra izany. Ka io no hozoisika hozavana fohy. Raha mijery sika izay mpanoratra moa dia Paoly araka efa voalaza amin'ny fitarian-teny ary zay anoratana dia ny zanany malalany dia Timoty zany. Ary raha jeresika ny famaritany Paoly ny mahazanany malalany any Timoty dia hitasika indrindra eo fiarahany miasa. Hita indrindra eo fiarahany miasa ny isehoany mahazanaka any Timoty izany satria sy naterany ara-nofo io. Eny sy nitezay ny ara-nofo koa aza na ara-panahy fa nisy zay nitaiza azy dia ny reniny sy ny renibeny ao amin'io finoana kristiana io. Fa efa olona efa voavolavola no azony Paoly sy hitany ary hitany fa ho mahatoky dia noraisiny ho zanany. Ary eo amin'ny asa ampiasana azy no anambarana indrindra izany fifandraisany izy roa ho ray sy zanaka izany ka ho hita ho mahatoky. Ary io ny fampitahana hita ho mahatoky amin'izay mahazanaka ara-panahy azy zay i Timoty ary tondrona indrindra mba ho isan'izay mahatoky na araky ny filazana azy amin'ny lohatenysika olona voazaha toetra amin'izay fanolorany tena ho an'Andriamanitra koa. Ampitahana amin'izay ahitana azy ho mahatoky amin'izay anolorany tena ho zanaky Paoly ka mahatateraka ny didiny eo anatrehany zany ray natsangany zany. Paoly nanangana azy ho zanaka, izy koa nanangana ny Paoly ho rainy. Io ny fipetrany amin'izy eo. Ka zanany malalany izy eo. Ka ilay zanaka malala raha vaky maro ny ten'Andriamanitra zay azo vakisika moa amin'izany dia raha mamakisika dia misy fanompoana zay ataony zanany ho an'igny rainy. Fanompoana zay atao manandrify ny zanaka moa izany. Raha vakisika ny Filipiana amin'ny epistiliny Paoly zany ny toko 2:7 ka hatramin'ny 4:20 ka eo amin'izany fanompoany any Paoly zany no isiany anam-porofona indrindra fa ray tokoa i Paoly ary zanaka Timoty. Fa zay fitezana hitondra fanompoana ataony Paoly dia mba hahafahany Paoly indrindra hilaza aminy koa mba hanahaka azy satria izay taomany Paoly
sy tarihany any Timoty dia zavatra tokana dia ny isian'ny fanolorany tena ho an'Andriamanitra sy fanolorany tena ho an'i Paul voalohany indrindra fa fanolorany tena ho an'Andriamanitra ary io no ilazana azy hitoetra ho mahatoky amin'izany fanompoana izany ary mitoetra raha vakina tsara zany gn'asa samihafa voatanisa amin'ny asan'ny apôstoly dia isan'izay irakiraky Paoly izy amin'ny fandefasana azy mahavita manorina fiangonana Paoly dia misy dia maika alehany dia Timoty manohy ny dia eo mandrapiveriny manohy ny asa eo mandrapiveriny Paoly indray ary amin'izany dia mahazo iraka handeha izy tahaka zay hitasika koa anoratana azy anoratana amin'ny Timoty zany eto irahany izy satria napetraka ary nametrahana fitokisana ho amin'ny asa andraikitra nanirahana azy dia manoratra Paoly aminy mba hitoerany ho voazahatoetra na hitoerany ho mahatoky amin'ny andraikitra napetraky ny rainy Paoly aminy zay tsy hafa fa fanompoana an Jesosy Kristy fanompoana eo amin'ny tranon'Andriamanitra io no isiany ilazana sy anoroana avy hatrany fa ay io trano lehibe voalaza io eto amin'ity tokosy andininy ampianarisika ity zany dia sy hafa fa ny fiangonan'Andriamanitra izany ny fiangonan'Andriamanitra io trano lehibe io ary amin'izany ansoina hitoetra ho olona ho mpanompo voazahatoetra Timoty ao amin'ny fanompoana ao amin'ny tranon'Andriamanitra lehibe izany ary zay no itsinjarasika roa ny teny zay hampianarina eto ka ny toko faharoa andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo zany dia fandrisihana ny Timoty indrindra ho mahatoky amin'ny asa fanompoana andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo ary faharoapolo ka hatramin'ny fahena amby roapolo dia famporisihana an'i Timoty famporisihany Paoly zany mba ho mahatoky amin'ny fitondran-tenany hitondra tena tsara araka io fanompoana io zany ka hanadio ny tenany ho ny andininy roapolo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo ary amin'izany hanao sy hatateraka hiasa fahamarinana raha mamaky ny andiny faharoa amby roapolo sika ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo ka io no hitondrasika ny fanazavana asipiriany kokoa amin'izao mahatoky amin'ny fanompoana io dia voalaza araky voalaza teo moa andiny faefatra amby folo ka hatramin'ny fahasivy amby folo ary inona izany fanompoana izany manomboka amin'ny andiny faefatra amby folo dia mazava tsara io resaka lazain'ny Paoly hoe fanompoana io fa izao no fanompoana zay ataony Timoty sy nitokisany Paoly azy ary hitoerany ho voazaha toetra ampahatsiahivo ny olona hoy izy izany zavatra izany ampahatsiarovy ny olona ny asany Timoty zany sy hamoroporona hoe izao koa ny foroniko eto izao koa mba mahagnano azy fa misy zavatra efa voalaza ary misy zavatra zay fa noraisiny dia hampahasahivina ny olona io satria eto moa zany Paoly sy eo toerany fa Timoty eo ary rehefa mitohy satria izy efa handeha efa ho faty rehefa nodimandro koa izany Timoty mbola eo io no hampahasiarovina ny olona ka amin'izany izy rehefa sika mazava tsara zay asa fanompoana hitoerana ho mahatoky arak'izay voalaza eto izany ampahasiarovina dia mamaky ny eo aloha isika ahitava asika zany inona moa zany zavatra ampahasiarovina izany dia mijery sika ny andininy fahavalo fahasivy fahafolo raika amby folo roa amby folo zay eo aloha kely eo fa hoy ny andiny fahavalo amin'ny Timoty faharoa toko amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fahavalo zany tsarovy Jesosy Kristy zay natsangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranaky Davida araka ny filazany tsarako dia azo tohizana moa nivaky teny avy eo fa mazava tsara ilay voalaza amin'ny andiny faefatra ambin'ny folo fa izao no sy maintsy toerany Timoty ho mahatoky ary ho isany ho voazaha toetra
ho voazaha toetra sara fa mihazona ny fampianarana natolotra. Ary inona ny fampianarana natolotra? Dia io Jesosy Kristy sangana tamin'ny maty. Ary zany dia tsy ho an'ny Timoty fa izay ihany, fa io no nolazana koa mba hampitany amin'ny olona mahatoky ka hifanesy holovaina amin'ny taranaka mifandimby mandra-pahavin'i Jesosy Kristy tompo. Ity zany dia misy lafiny izay tsy maintsy ho marihina avy hatrany, fa izay tsy maintsy hahasiarovana izany dia ity: voalohany mirakitra ny fototra izay voalaza, trano lehibe misy fotorana sy azozongozonina. Inona io fotorana sy azozongozonina io? Jesosy maty ka nitsangana tamin'ny maty. Sy misy maharesy zany na ho inona na ho inona fahefana tononona, na ho etỳ tany, na ho any ambanin'ny rano agny, na ho ambanin'ny tany, na ho agny amin'ny lanitra agny ambony, na ho agny amin'ny kintana. Tsy misy fahefana afaka angozozona an'izany. Ka io no hitoerany misy, ary hitoerany ho mandrakizay, ka hitoetra ho olona voazaha toetra Timoty, sy hanovaova izany fa hanambara sy hilaza fa izao no izy Kristy Jesosy maty ka nitsangana tamin'ny maty. Ity dia mbola hitasika ihany avao koa rehefa mamaky sika ny Korinthiana voalohany toko 5:10, mamaky sika amin'ny 9:7, dia mazava tsara ny lazany Paoly azy fa izay voarainy no atolony koa, ary zao no voarainy indrindra ka atolony voalohany indrindra: Jesosy Kristy maty, voaomy tamin'ny hazo zelena ka nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Voarainy tamin'ny Jesosy io amin'ny lalan'ny Damaskosy. Iza moa ianao? Hoy Paoly: zaho Jesosy anjehanao hoy izy. Tsy mila porofo hafa koa fa izy velona no nijoro nitsangana. Nanatrika any Paoly amin'ny heritsy sy fahefany rehetra, andika jamba Paoly, sy naharitra ny masony hijery an'izany fahazavana izany. Milaza avy hatrany Paoly fa izany no natolony, ka izany no tsy azo hadinoina, aza mba hadinonareo zany. Io dia sahivina ihany avao koa amin'ny resadresaka ataony mama, fa izay moa dia hoy izy hoe aza mba hadinonareo mama. Gn'antony sy dia le hoe le olona hanofo loatra, fa aza mba hadinonareo mama, aza mba hadinonareo Jesosy zay hitanareo miasa zay natao, ka hihazona an'izany Jesosy zany isika tsirairay avy. Izay no ataony Paoly eto, fa tsy hafa. Nahita an'izany Jesosy zany Timoty eo amin'ny Paoly, ary nahita io fampianarana io, ka hoy izy hoe zany zavatra izany no ampahatsiaroviny olona. Ary zay no isian'ny lohateny sika koa hoe aza menatra. Aza menatra no vavolombelona. Vavolombelon'i Jesosy sy vavolombelon'i Paoly. Io ny lafiny voalohany tondrona. Maro no azo lazaina momba izany, fa izany lafiny zavatra voalohany zay tena avoitra sy ho resahana avy hatrany eto. Ny manaraka izany dia nisian'ny fananarana eo anatrehan'ny tompo. Hoy Paoly koa mbola eto amin'ny 4:10 ihany, fananarana eo anatrehan'ny tompo. Ity dia tsara ho sahivisika indrindra, isika rehetra, vita batisa rehetra, ny mpiandry, katekista, pastora, ny olona ny komity samihafa, eo anatrehan'ny tompo. Isika rehefa mifananatra mazana dia mety ho anatrehana teny no lazaina, fa izay lazaina eto izao dia ity: Jesosy no atrehina amin'ny dinidinika rehetra, ka ny ataony ny ray aman-dreny dia ny hampanatrika ny olona any Jesosy, sy izery havia havanana, fa ny hampanatrika ny olona any Jesosy. Eo mifananarany rehetra ka hamantarana hoe izao no valiteniko amin'ny Jesosy.
olay anarina ka sahivy sara io koa no mbola asarovana gny toriteny zany ataony mamy voarakitra amin'ny kasety moa zany maneno amin'ny feo igny ka mety manontany olo iza moa zany tena ohariny Jesosy amin'ny tena alika zany zaho ve zany sa iza zany manina de zao izy sahivo eo Jesosy manatrika anao Jesosy manatrika anao no diniho sy anontanio ary izy no hofantarinao fa izany fanatreana ny tompo zany zavatra sy azo vonoina fo amizay hamonoanao an'izany ka hahaizanao mandahateny mandresy lahatra amin'ny endrika maro samihafa ka izay no haverinao ho izy sandoka izany fa ny fanatrehana an Jesosy no fototra izay lazaina indrindra ho amizay fampandrosoana ity fampahaserovana ity hahasiaro an Jesosy ary hanatrika azy zay no sahivina koa am'izany fanatrehana ny tompo zany eo amin'ny fanasany tompo zatresika ty amin'ny latabatra zany fanatrehana an Jesosy no ao fa sy fanatrehana olona na hoiza atrehana Jesosy ame lalan'ny teniny fa atrehana koa izy ame lalan'ny tenany amandrany ary am'izany fanatrehana izany no gn'andraisany ny fitahiany rehetra ka de manota ihany sika fiangonana manao ao malaky iny raisoagny mandeha misy ota izany sy te hanatrika an Jesosy zany ianao mainy gny fahazavany de miala teo sahala hoe mangidihidy sofina mandregny tenin'Andriamanitra mangidihidy sofina ino mangidihidy sy te hainao kory negneno agny zany tahaka izany de tahaka zay koa amin'ny fanatrehana ny tompo fanatrehana an Jesosy tegnany eo izany fanasany tompo zany ka anao ho maimaiky hiala ny fanatrehana an Jesosy ho aiza nisy ianao agnandagnitra agny rehefa tonga zay hanatrehana azy satria sisy masoandro akory ao sisy mazava akory ao fa izy no hatrehany hanazava hiala teo malaky zany ianao hitadinaizina ka sara sika mamantatra an'izany fanatrehana ny tompo zany sahivina ny teny na amin'ny isanganany ary fataro fa manatrika azy sika amin'ny teny manatrika azy sika amin'ny sakrameta masina ka hananasika toky amin'ny fiasam-pahasoavana rehetra zay ataon'Andriamanitra hananasika toky fa amitsika izy fa sy lavitra ary zay ny fananarana atolotry Paoly any Timoty eto ary atolotra asika koa ho lovasika ho lovaina ka hianasika ka ho hita ho olona voazaha toetra koa sika am'izany fanompona zany zahay toetra amin'ny asa sika ihany noho izaha toetra sika voazaha toetra koa sika am'izany fa sy handeha amin'ny redirediky bedibedy anganongano fa hamahatra amin'le fotorana de Jesosy maty sy ny sangana maty sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ka hanatreha sika azy amin'ny fiasam-pahasoavana rehetra zay nomeny amin'ny fiangonana na ho ny teny na ho ny sakrameta izany na ho gn'asa soa rehetra zay atao amin'ny fitiavana arak'izay mbola ho hitasika voatanisa eto koa toloro ny tena sika ka izany fanolorana ny tena sika zany dia ho fanatitra velona hoy ny Romana 12:20 andiny voalohany fanatitra velona zany hoe miaina sy miesikesika sy toy ilay ametraha tanana de lefa any amin'ny anefitra hitondra heloka fa tahaka indrindra an Jesosy zay nisangana amin'ny maty ka nakarina amin'ny voninahitra hoe amin'ny ray ka isika hanolotra ny tena sika ho velona hanatina ny ray velona hanatina an Jesosy zay mihazona ny ansika ka hamelona hiravoravoasika am'izany aina vaovao izany io no ipetrahany teny indrindra velona isika velo amin'Andriamanitra ka am'izany sy menatra
zay zavatra zay lazanay to hoe ampasaivo ampasaroviny olona sy homenatra izany ary zany no tiany Paoly havohitra amin'ny Romana toko voalohany 9:12 homenatra ve anao an'ilay mamelona anao dia Jesosy zany fa amin'izany no ialana azy ka hidirana ho fahafatesana indray fa tsy menatra izany filazantsara izany isika fa hilaza izany indrindra ka fanatitra velona ho vavolombelona fanatitra velona ho vavolombelona izay hilaza sy hanambara izay nahaizan'Andriamanitra namela heloka asika ary koa nahaizan'Andriamanitra mamelona ansika ka hizara miteny izany tenin'Andriamanitra izany ary hizara koa amin'ny asa tahaka izay nanolorany Paoly ny tenany ny voalaza eto mahakasika ny henatra moa dia tsy hafa fa izao aiza ianao ka olon'Andriamanitra dia jerena nefa nisy olon'Andriamanitra sahala metimety kokoa amin'izao fiainana izao toy izay ianao olon'Andriamanitra dia homenatra ianao io ny fipetraky ny fahamenarana dia io mahatonga fiderana indrindra ho an'ilay anankiray nitady an'i Paoly na dia amin'ny fahagadrana zay Paoly sy menatra ny Paoly izy n'antony sy mandeha amin'izay fahitany zao tontolo zao izy fa mandeha amin'ny maso zay mialankira ny maso ao ka mahita izay an'Andriamanitra eo amin'izay zavatra miseho ka sy homenatra ny fiafiana ny fijaliana zay eo amin'ny Paoly fa hahita indrindra fifaliana sy voninahitra aza satria inona ny antony manana anjara amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy ka sy menatra ny fahoriana amin'izao fiainana zao na dia mihatra amintsika aza fa vomaika koa manana toky voaorona ny toky fa miara-miaritra amintsika ka tena hiara manam-boninahitra amin'ny i Jesosy koa io resaka henatra io sy dia resaka momba asika tegnasika manokana loatra fa momba izay fomba fiasany sy fandehany filazantsara fa ilay filazantsara sika dia miroso sy mandroso amin'ny lalany hazo fijaliana ka raha menatry ny lalany hazo fijaliana ianao dia mba homenatra anao koa ilay nijaly rehefa tonga iny amin'ny rahana izy megnatry ny fijaliako ianao izy ka dia mba megnatra anao koa aho amin'ny voninahitro zao sy manana anjara ty ianao io le menatra ny lalany hazo fijaliana nombany Jesosy va ianao zay lalany hazo fijaliany aleha sy izorany mpanompony koa io no fataro menatra satria mitady fanametarana hafa zay tsy an'Andriamanitra ny fanametarana sy fandanjana avy amin'izao tontolo zao no raisinao hanametaranao sy andanjanao ny an'Andriamanitra ka mamitaka ianao ny an'Andriamanitra zay fototra no akanao zay ravindraviny sy ambinambiny hanametarana azy ka loza izany fa sy manovo aina amin'Andriamanitra fa manovo aina amin'ny devoly sy zao tontolo zao koa aza mba menatra ny Paoly mpifatony dia tahak'izay koa aza mba menatra any mama koa sika zay niaritra ny mafy rehetra mba hahatafatody tsara ity fampahasiarovana ity ny fiharihariana sy ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompo zay nitondra famonjena ho ansika tsiraray avy dia halaviry ny fibedibedena foana ho ny 9:20 dia maro sakarazany moa zavatra lazana amin'izany fa ny tena ambara indrindra dia ny fiviliana ny fahadisoana fampianarana misy ohatra voalaza ato moa dia ao sasany manao efa vita nge zany fisanganana amin'ny maty zany io karazana bedibedy foana io fa isika araka ny fanakempisinao sika dia tena mbola manantena ny fisanganany tena amin'ny maty fa sy hoe efa vita zany ka ireo no ialana ary fantarina indrindra sy halavirina
fa mampivily mampiala amin'ny finoana an Jesosy Kristy tompo sy tanisan'izany bedibedy zany moa fa hamatatra asika indrindra asika zay fototra dia zay eo amin'ny Jesosy Kristy sy amin'izay nisanganana ny fanorenana mafy hoy ny 1:7 ny fanorenana mafy dia misy lafiny zay tsara ho fatarisika koa ahoana moa zany fanorenana mafy zany eny ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fisanganany tokoa zay nandraisany ny helosika ny fahafatesany sy ny fisanganany zay nanolorany fiainana ho antsika ary zany tokoa araka voalaza eto amin'ny Timoty faharoa 2:7 moa izany fa izao koa no miaraka amin'izay Jesosy mahalala ny azy ataonareo ho zavatra kely io Jesosy no mahalala ny azy sy miankina aminao na kely zany fa na dia hibedibedy ianao hoe zaho an Jesosy ka anjo izaho an Jesosy sy manatrika an'Andriamanitra izany ao amin'ny fifadianany rasy zaho an Jesosy sy manatrika an'Andriamanitra zany amin'ny fandraisana ny tena mandrano ka manao ino ma ty fa divay ihany ty ino ma ty mofo ihany ty mbola hividy mofo maro ao rehefa bezaro fa hoy ny tompo araky ny teny eto izy mahalala ny azy ka amin'izany hananasika amin'izany fanorenana mafy zany ny fiainany fibebahana io no hipetraha indrindra ny tompo mahalala ny azy ka hananasika fifandraisana foa mampanahy amin'ny mandrakariva amin'ny fiainany vavaka amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra mba sy ho vahiny azy sika ka hanontaniana hoe taiza moa anao satria sy niaina araka azy ary nanalavitra azy amin'ny vavaka fa Jesosy mahalala ny azy ka tsy misy terena izany fa izy manolotra ansika sirairay avy ny fahazavany tavany zay fatany fa azy indrindra ity dia ampianarina sy toriana amin'ny hevitra fampaherezana finoana amin'ny hevitra fitaomana ansika hiaiky izany fifandraisana sy fanerasarana fiainana mbavaka izany eo amin'ny Jesosy Kristy fa misy mako mandrain'io dingana hafa koa ka manao dingana hafa ka manao hoe Jesosy mahalala ny azy ka dia fatany fa Jakoba no azy Esau sy azy ka mandika am'izay fa hoe hatrambola ianao mbola sy teraka dia fa fantatr'Andriamanitra fa ity foroniko ho ahy ity foroniko sy ho ahy zay le dingana mihoatra ka lasa mibedibedy fa ny fahalalànany Jesosy ansika dia mba hamboly toky sy finoana amintsika fa ampy dia ampy ny famelan-keloka eo aminy ka sy handositra ianao fa hanatona azy amin'ny fibebahana hiainana amin'ny fibebahana ka handraisana ny famelan-keloka isanandro handraisana ny fanavaozana isanandro ka sy hahatonga anao hamoy fo eny dia ato amin'ny tragnon'Andriamanitra tokoa aho ty ka zaho angamba le fanakalaim-baraka fa amin'izay ahatsiarovanao izany dia hitondra zay heloka ao zay eo amin'Andriamanitra ianao ka hahalalany anao indrindra ny tompo mahalala ny azy eo amin'ny fiainany fibebahana zay ekena heloka sy andraisana famelan-keloka no hitoerany zany famantarany izany miaina amin'izany va ianao fanorenana mafy izay lazaina ary sy azo ozongozonina tokoa ivelany ny tena sika io diso anao raha manao hoe fanorenana mafy ary sy azo ozongozonina tokoa ka ao anatinao io diso anao fa ivelany tena sika tokoa io dia eo amin'izay hazo eo amin'ny fasana zay sady nahafatesany Jesosy no nisanganany velona ka indro iaina sika indrindra zay natolony mba hahatafa toetra ny fanahiny ao amintsika
ivelany ka miditra amintsika io fanahy io sy zavatra misirety anatsika fa ivela sika niditra ao anatsika ka hoy Jesosy aza mamba mampalahelo ny fagnahin'Andriamanitra io fa izay manota amin'ny fanahy io tsy hisy famelan-kelo ka gn'antony sy manana ilay mitondra ilay tsy azo zongozonina de ny fitondrana ny helo sika de ny fandresen'Andriamanitra ny tambiny otasika sy manana ny fanahy ao anaty ka tsisy famonjena ho azy Andriamanitra izany manolotra ansika tsirairay avy toky zay sy azo ovaovan'ny isaisika hoe misaigna an'izao sika de izy zay misaigna an'izao sika de izy zay saingo fa madio ty de madio saingo koa fa maloto de maloto aya sy miankana am'izay sainao fa ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra ahoana ny fanatrehanao an Jesosy ahoana ny fandraisanao izay avy am Jesosy Kristy tombo kase apetraka amsika tsirairay avy io rehefa mibatisa sika de milaza ny pasteur hoe apetrako aminao ny mariky ny azo fizaliana masina ilazana ho tombo kase io fa zay tombo kase zay antoka indrindra dia ny fanahin'Andriamanitra zay mitondra izany hery sy fiainana amin'ny hazo fizaliana izany ka manorina izany ho fiainasika manomboka eo tombo kase zay sy azon'iza kosehina izany fa tafatoetra ho mandrakizay ka sahivina amintsika mandrakariva mba hananasika toky am'izay fanameloana ataon'ny devoly rehetra araky ny voalaza amin'ny Romana 9 fa iza no hanameloka de le fanorenana mafy no sahivina avy hatrany Jesosy no hanamarina ka ihazona asika indrindra iza no manome fahakiviana ny fanahy masina no manome ny antoka sy toky fa sady mandray ny avotra isika kehitriny no andray ny fahatantarahany zany mandrakizay mandrakizay Andriamanitra zany mananatra eo amin'ny 20 hatramenina amin'ny 20 no zay resika izao mananatra indrindra mba hiezana hitady de misy zavatra maromaro voatanisa eo miezaka mitady fahamarinana finoana fitiavana fihavanana hoy ny fitanisana ao amin'ny baiboly sika ao io le fiainansika izany miezaka mitady zany eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra io ny tsara ho sahivina indrindra ka le fitadiavana ireo rehetra rehetra reo sy handeha samirery anao ka handeha agnala agny hitady an'izay fa eo amin'ny mino no hitadiavana an'io am'izay isiany hifampaherezana am'izay isiany fifananganana fa zay lavo asangany zay mizoro ary zay mizoro mitandrina fa sao ianao koa ny lavo avy eo fa eo amin'ny fiombonany mino no isiany ny fiainana kristiana ka dia mba izaho ihany hiala ny fitokanana manokana matetika loatra ilaina fa sy hoe sy ilaina fa saingy ny tena fipetra indrindra de am'izay hifanatrehasika samy mino arak'izay hitasika eto moa zany eo amin'ny voalaza amin'ny 20 mo tiana holazana am'izany ka mitady ho fahamarinana io hamantarana indrindra izay hisiany fifampizahan-toetra eo amsika fifamantarany fanahy eo amsika fa sao de milaza anao hoe nahazo ny fahamarinana kanjo lay sandoka no azo ka gny namanao magnodidina anao no hananatra anao ny am'izany ka mba aoka sy angidihidy sofina isika fa mba hazoto hihainy ity moa de maro sakarazany moa miteny ampiasana amin'ny hoe fahamarinana fa sy de hiditra am'izay isika fa le hanambarana indrindra fa na ho karazana fahamarinana ina no lazaina na ho karazana fahamarinana ina no lazaina de zay araka an'Andriamanitra no tondroina am'izany zay araka an'Andriamanitra ka mila ny namansika isika hizaha toetra an'izay ka hilaza amsika hoe araka an'Andriamanitra
io amy lalany fahitavana indrindra ny asa sy gn'atao moa am'izany famerena zany. Finoana de hitasika ihany avao koa ty amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ndiny fahadimy telo amby folo toko faharoa valo amby folo raha teo dia maromaro no ahitavasika anazy ao amin'ny Timoty. Ity finoana ity dia tsy hafa fa fiankinana am' Jesosy amin'ny famonjena. Fiankinana am' Jesosy amin'ny famonjena. Sy mba mahaleo tegna io finoana io. Hoe mana finoana be sika dia ny finoasika no mahavonjy asika. Jesosy no mahavonjy fa sy ny finoana. Fataro dinio zany. Am finoana no andraisa asika ho famonjena io. Am finoana no andraisa asika azy. Fa raha mitoetra ho azy le finoana, poakaty. Mila ny Jesosy ho agnatiny eo. Zay vao misy aina velona, zay vao misy famonjena. Koa ao ka isika sy hatoky tegna fa mino. Fa hatoky an Jesosy fa mino. Fa Jesosy no ventiny izany finoana izany. Ka fataro zany. Io hoe finoana irery ihany io de hoe amin'ny finoana irery ihany. Zay izy raha olazaisika feno. Amin'ny finoana irery ihany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ka isiany hamahara sika ao amin'ny finoana an Jesosy Kristy tomposika. Ka hamatara sika ny ventiny zany fa fiankinana am' Jesosy zany finoana izany. Ary fahatokisana mazava tsara fa ilay ny laza fa mahavonjy asika de mahavonjy tokoa. Ilay ny laza fa mahasitrana asika de mahasitrana tokoa. Ka mandray zany fanasitranana izany eo aminy isika. Fa sy ny finoasika no voahomby teo amin'ny havozaliana. Sy ny finoasika no nitsangana amin'ny maty tao ampasana. Fa Jesosy no voahomby teo ary Jesosy no nitsangana. Ka ao ka sy hanana finoana poakaty. Fa izay gn'atao hoe idéologie. Fa hanana finoana namana ventiny de Jesosy zay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ka hihazona sika am'izany finoana izany. Ka io no lazainy le rangahy anankiray. Mino aho izy, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoako. Ka hanana sika mandrakariva izany vavaka izany, eo amsika mba hahaiza sika indrindra manetry tena eo anatrehan'i Jesosy. Manetry tena eo am' Jesosy fa izy no fotony famonjena sika ary izy no mpamonjy ansika. Fataro fa ny fanekem-pinoana zay ananasika am'izao de fanekem-pinoana zay ekena manatrika fahavalo. Io fanekem-pinoana sika io zay rena ny tantarany manatrika fahavalo milazany io. Mino vai anao sa sy mino, mino aho fahavalo vonoka anapadoa ny magnatrika amin'io fa sy hafa. Jereo aby ny tantarany fanekem-pinoana io. Na hatraty amin'ny confession augustana azy magnatriky ny fahefam-piangonana zay tena hamono any Lutera sy momba azy. Ka izy io i Lutera zay no izy. Ka na inona ho ina tanareo Andriamanitra sy mesekena ho Petera koa moa noho ny olona. Ka am'izany hahitava asika hoe inona ny mampizoro, inona ny mampitoetra ho mahatoky, Jesosy rery ihany. Sy manafona ny finoana ny zavatra lazaiko. Fa magnambara ny ventiny. Inona ny ventiny ao, Jesosy no ventiny. Manana an'izany ventiny zany ve ianao. Fa raha mino anao fa ty tagnako ty agny mahasitrana misy ty tanako ty. Sapay koa gny lohanao metrahako tagna da sitranao. Ny tagnanao zany ny ventiny ny finoanao zay. Ndeso agny anao sy misy mila anazy. Sisy. Efa nataon'olo an'izany manko de tena arabaky teny misy fa ny tagnan'igny izy ny tena mety. Ka noho zany izy ny tokony hitarika le fifoazana am'le toeragny novangiko ndray mandeha zay. Ndeso anao avao ny tagnanao ava sy raha izay gn'anay etoa. Fa Jesosy no ventiny ary hamahara sika satria izy manana ilay mitoetra ho mandrakizay. Dia io finoana io moa de voalaza sy ho hazava
be deaibe eo amin'ny epistily pastoraly dia azosika vadibadika na toko na ny timoty voalohany zany toko voalohany dia ao daholo izy rehetra ary fatasika mazava tsara izany ary eo amin'ny fibebahana dia manazava ny confessiona augostana fa eo fibebahana dia manazava tsara izy fa ny atao hoe mibebaka dia misy zavatra roa ao ny falahelovasika nongota falahelovasika nongota nataosika tena lahelo io fa sy rehareha nataoko aby zao vitako aby sy rehareha fa alahelo zay gno fibebahana hegnatra noho zany io tazany eo anatrehan'Andriamanitra dia finoana famelan-keloka ao fibebahana izany ka hamantara sika fa fianarana ary fiainana eo amintsika fifohazana izao zavatra izao dia ny fitiavana ty fitiavana ty moa dia maro ny fampianarana azosika aminazy io sy mandiso zay fahazo agny fa milaza fosiny zay lazaina ho fitiavana eto satria misy teny mifanakaiky ihany ny fitiavana sy ny fihavanana fa le filazana fitiavana zay voatanisy eto zany dia le fifandraisana ny fo amin'olona ngahy zany ny lazana eto zay asa ivana indrindra ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ny fitiavan'i Jesosy Kristy ny fiangonana ka mametraka izany ho isany andro izay hamantarana sy izahan-toetra ny fiangonana voazahan-toetra amin'ny finoana ny olona Jesosy veno ao ary voazahan-toetra koa sy izahain-toetra amin'ny fitiavana ka le fitiavan'i Jesosy no tiana ho hitataratra sy velona ao amintsika fiangonana koa ka ilazana hanolorana tena hanolorana Timoty tena zany amin'izay voambara amintsika eto fitiavana izay hoy ny Jaona rehefa milaza azy moa ny fitiavana dia izao ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany io le fitiavana lazaina indrindra ka ampitoerana ho fiainany mpanompon'Andriamanitra rehetra ary ho fiainany fiangonana satria izay no fitiavana eo amin'ny Jesosy Kristy tompo Paul moa dia mbola manazava azy rehefa makisika ny Korintana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo fa ny fihavanana zay hitasika eto moa zany amin'ny andiny faharoa amby roapolo dia filazana indrindra resaka fiarahamonina ny fiarahamonina zay tsy misy ady zany fa fiarahamonina zay isiany fampandrosoana amin'ny finoana ary koa fampandrosoana amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiarahamonina io le lazaina ho fihavanana ka isany asany mino ny fampandrosoana ny finoana an'i Jesosy Kristy fa isany asany mino ny fampandrosoana koa ny fiainany tsirairay andavanandro amin'ny fiainana andavanandro sy ao amin'ny fiangonana ihany fa ao amin'ny fiarahamonina manodidina koa ka ilazana sy hamatoana izany eto amin'ity andininy faharoa amby roapolo amintsika eto ity fihavanana dia ity moa le hoe Irénée raha lazana amin'ny fomba sotra le izy amin'ny teny hafa izany ny fanaka izao ity afofoezitsika fa lava ny fotoana ny fanaka raha mampahasiaro ansika moa zany ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fanoharana maro dia zay mety tadiditsika indrindra le amin'ilay voana fafy dia ino ny voa ny tenin'Andriamanitra izany ka misy ohatra sy anohatra koa no ahitavasika ny fanaka samihafa voalaza eto amin'ny andiny faharoapolo zay hitasika eto raika amby roapolo fa izao no tanisana azy misy trano lehibe dia misy fanaka ao anatiny ny ohatra anankiray ihany zay lazaisika ho fampahasahivana an'ity dia ny ohatra amin'ny Petera sy Jodasy io ny fanomboany ny trano lehibe ny 12 zay nasoina manokana ao koa ny mpianatra hafa ivelany 12 moa zay nasoin Jesosy anodidina azy ka ireo ny fanaka manana ny anjara asany daholo sy rairay ka sy fandrava asa dia sahala amin'ny Paul indraindray manohatra amin'ny lalan'ny tena sasany oro sasany tanany sasany maso fa eto zany dia trano misy fanaka maro samihafa ao trano ao ny seza ao ny latabatra ao ny fandrahoana ngahy zany maro samihafa ny fanaka ao trano dia tahaka zay koa le ohatra eto
ka raha petera zany de karazana fanaka anankiray izy ary Jodasy karazana fanaka anankiray. Ity zany dia hilazana ohatra amintsika an'izay fanoharana hitasika ataon'ny Paoly eto izany. Fa tena misy tokoa gn'alaim-baraka ary zay na afa-barakan'ny Jodasy de ity sy izy sy nalahelo nohota nataony, tena nalahelo sy nitomany gogogogo i Jodasy. Tena nalahelo izy, nariany mba amin'ny vola, nariany mba amin'ny vola 30 azony, tena nalahelo izy. Fa nalahelo noho ny otany sy nahavonjy azy. Io fataro sara, ka dinio sara amin'ny fibebasika siraray avy, dinio sara fa ao amin'ny soratra masina izany ka vakio. Nahoana raha sy nahavonjy azy, roa ho isika teo ny zavatra ao amin'ny fibebahana ary ao agnatin'ny fanakepinao sika zany. Ny alahelo tokoa noho ny ota, sy ny rehareha no ota, fa ny alahelo tokoa noho ny ota. Nisy zany tamin'ny Petera, nisy zany tamin'ny Jodasy. Fa saingy Petera nino famelan-keloka, Jodasy sy nino famelan-keloka. Koa fataro sara sy dinio izany, fataro sara sy dinio izany, fa isan'ny fanaka koa isika rehetra ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Manana anjara asa sika mazava sara, voafaritr'Andriamanitra ho anjara asa sika. Ny fomba fanognona sika azy am'izao moa zany de mety hoe katekista, mpiandry, koraly, isan-karazany ilazasika azy. Fa am'izay midaraboka lavo, ao ka alahelo noho ny otany tokoa. Fa saingy zao aza mijanona eo. Isio ventiny ny finoanao, fa manana fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ino ny ventiny? Raisy Jesosy Kristy, zay voahombo sy nitsangana veriny. Fa mahay de tena mahay manangana anao koa izy. Ka asa moa anao mba ho tahaka ny Petera, naverigny 3 gn'any Petera, gn'anao mety ho averigny ny 100 sy haiko. Sy haiko. Na impito amin'ny 70 sy vatatro. Jesosy mahalala, Jesosy mahalala. Fa aoka handray finoana famelan-keloka. Fa izany no ventiny zavatra torina sy ampianarisika fifohazana. Mibeba ho isika. Zany hoe aoka halahelo noho ny ota, ary aoka handray ny famelan-keloka avy amin'ny Jesosy. Ka hananasika indrindra ny fifalian'ny lanitra zay teo amin'ny Petera, ka hialasika ny aizina sy ny fiaretana ary ny fahafatesany helo ho mandrakizay. Fiekekeloka alahelo noho ny ota, fiekekeloka fandraisana famelan-keloka. Izany no isany itoerantsika ho fanaka feno voninahitra, ka hananasika fifaliana sy firavoravoana indrindra. Misy zay namindra tendrombohitra araky ny voalazany Jesosy moa, ka na de nahafindra tendrombohitra aza izy satria be finoana sy nandray famonjena fa hoy Jesosy sy fantatro anao navitaiza navitaiza. Ny tendrombohitra amin'io nifindra. Jesosy manao sy fantako anao. Ka dinio sika sy mazava zany mba ho Jesosy no ventiny fanaka sika ary Jesosy no voninahitra eo amintsika amin'izany mahafanaka sarobidy voafidin'Andriamanitra izany. Koa tanteraho ny fanompoanao. Io no afatoky Paoly any Timoty. Tanteraho ny fanompoanao, manana anjara fanompoana sika. Ary io hitasika amin'ny Timoty 2:4 na 9:5. Tanteraho ny fanompoanao. Aza misaraka am'izay voatolotra ho anao, zay noraisy ny apôstoly ka natolotry ny anao, aza mba misaraka am'izany. Fa ataovy ho fiainanao zany, ary zany no hatolotra ho koa ho an'izay rehetra mihaino anao mba hananan'izy sirairay avy koa. Fanandratana azy sirairay avy, fanandratana sika sirairay avy, hiala
am'izay mahafanaka halaim-baraka ka ho tonga ho fanaka omem-boninahitra dia ny fiainana sy fanavotana mandrakizay vavaka isika mpianary zay Jesosy hitombo fahatokisana anao ka dia mangataka ny fanetretena aminao mba hiainanay ka aizanay manetretena eo mba ny tana maherinao andraisanay ny fanavotana fiainana mandrafo fa ena ny